Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana desambra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata fahatelo ambin'ny folo ny volana desambra 2024 raha ny sara azy tamin'ny zanabolana dia misy hatrany ny sisan'oram-baratra amin'iny morontsiraka voany andrefan'ny Madagasikara iny ary any amin'ny tapany avaratra andrefana ihany koa torak'izay fa amin'ny ankapobeny aloha zany tsy misy ny fampitandremana raha ny any an-dranomasina izay hatrany fa naizana zany dia somary mafy hatrany ny rivotra amin'ireo faritra misy an'ny oram-baratra koa mila mitandrina araka izany ny mpampiasa ranomasina. Ny toetrandrontsika aro any morontsiraka atsinanany nosy Cap d'Ambre hatrany Cap Est anorana tandrifin-drahona ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avon'ionja dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Cap Est hatrany manoro anorana tandrifin-drahona mety araikotrika ny alina ary ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.0 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ny avon'ionja dia 2.3 ka hatramin'ny 2.7 metatra ary mety hatratra 2.5 metatra indraindray any anatin'ny kotroka. Manoro hatrany Taolagnaro anorana tandrifin-drahona ny any amin'ny tapany avaratra fa ho maina kosa ny any ankafa ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.0 kilometatra isan'ora hahatratra 20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina ary ny avon'ionja dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie andraona vitsy na ibalika ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 4.0 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avon'ionja dia 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra mety hahatratra 2.7 metatra indraindray. Any amin'ny morontsiraka andrefana kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andraona vitsy ny andro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 7.0 kilometatra isan'ora hahatratra 7.30 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony atsimo. Anonjabe ny ranomasina ary avon'ionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra ary hahatratra 2.5 metatra manakaiky ny tendrony atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andraona mety arahina tandrifin-drahona indraindray ny morontsiraka melaka amin'ny maraina be. Iovaova kosa ny fitsokin'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.0 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avon'ionja dia 4.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifin-drahona vitsy ny maraina ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.0 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana kosa ny maraina ka ho 7.0 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina ny avon'ionja dia ho latsaky ny 2 metatra amin'ny ankapobeny. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre anorana tandrifin-drahona araikotroka manakaiky ny Nosy-be ho maina kosa ny any ankafa ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny tendrony avaratra ka ho 7.0 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any ankafa ka ho 7.0 kilometatra isan'ora eo amin'ny ankapobeny. Ho tony ny ranomasina ary ny avon'ionja dia ho latsaky ny 2 metatra avokoa amin'ny ankapobeny.